Athlétisme empolo mianadahy mianaka no voatazona farany. Andray anjara amin'ny lalaon'ny nosy taorin'ireo fifanitsanana farany natao teo anivon'ny federasiona. Ao anatin'ny fanomanana faraparan'ny atleta malagasy amin'izao fotoana izao. Eny amin'ny kianjana larobia izy ireo no manao fanazarantena. Ilana fanohanana ny aina ao anatin'izao vanim-potoana izao. Antony nahatonga ireo mpiara-miombonantoka ny rodorodo nanome izay vita ho an'ireo atleta ary manomana valisoa lehibe ho an'ireo izay malagasy mamiratra mandropaka medaly. Fanampanazavana. Andro sisa isaina dia anomboka ny lalaon'ny nosy. Maresaka ety amin'ny kianjana larobia ao anatin'ny fanomanana fanazarantena faraparany ireo atleta malagasy eo ambany fiahin'ny federasiona. Isan'ny manomantena i Clarisse mpiazakazaka tafiditra ao anatin'ny ekipa pirenena. Vona satria efa 3 semaines zay no nanaovana regroupement dia efa ny forme efa ao tsara fa miandry ny compétition sisa. Tamin'ny 2015 zany nanao AG des Îles farany dia nanao trail ako dia tafiditra 3 premier dia saky verina zany ny formako dia anoy an'ilay izy amin'izay indray zany dia efa ao tsara ny formako. Empolo mianadahy ireo atleta malagasy mandrafitra ny ekipa pirenena hiady ho an'ny voninay pirenena amin'izao lalaon'ny nosy andian'ny faha 12 izao. Manantena vokatra tsara araka izany ny malagasy sy ny federasiona. Ny ekipa rahateo voarakitra matianina feno traikefa. Ny tombon'ny atletisme ngamba dia zay hoe tsy hoe 12 ny araka andehanao izy na 12 fa fananana n'olon-tokana dia androany ngamba tsika sarotra moa zany ny soratena atao voatango hoe fa ngamba hoe matotsika ohatra nanana médaille d'or tany amin'ny Jeux de la Francophonie proof ngamba zany zay fa hoe manana atleta azo afaka miatrika an'le fananana aty amin'ny Jeux de l'Océan Indien tsika. Dia akoatr'izay koa nisy nefa reo nanao stage tany à Sénégal, nisy reo nanao stage tany à Chine, akoatr'izay le stage teto satria alohany tongavany eo amin'le fampivondrona zay efa tany amin'ny club nisy azy tany reo atletantsika reo. Donc efa misy fimanana avy any amin'ny club nisy azy, avy any amin'ny ligue misy azy, zay vao tonga aty amin'le hoe fampivondronana iarahana manana amin'ny fédération. Ilaina ny toanaina amin'izao fotoana izao manohana ireto atleta malagasy ireto. Anohana hatramin'ny faran'ny athlétisme ny postra malagasy ary manantena vokatra tsara ka manomana valisoa. Atao hoe rano, sakafo, toanaina ho an'ny fanomanana ho an'ny atletatsika, manome toana ihany koa ho an'ny atleta izay médaillé, ho an'ireo atleta rehetra amin'ny athlétisme andresantsika, ho an'ny atleta rehetra izay ahazo médaille, na médaille volamena io, na médaille volafotsy io, na médaille alimo io dia hotoloran'ny postra malagasy prime avokoa amin'ny alalan'ny boky tsinjolavitra prime matevitevina ihany izy ho ataony surprise tsara tarehy ho an'izay atleta hiakatra podium. Ny 20 aogositra hatramin'ny 2 septambra no anatontosana ny fifaninanana athlétisme rehetra ao amin'ny kianjana larobia sy ny kianjana bare araka ny tetiandro ao anatin'ny lalaon'ny nosy eto Madagasikara. Vaovao politika latsaka ankaterena tanteraky